Ampitomona amintsika manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Io mbavaka sika dera sy makasitraka anao zay ray eo ny amin'ity alahady fahatelo manaraka ny trinité ty alahady 13 jona 2020. Misaotranao zay noho ny amin'ny azonay mandrainay sy mizara ny mofinaina ho an'ny olonao amin'ity andro an'ity. Dia ny teninao anie atratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo zay ankalazana anao ho tianay amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amin'ny anaranao Jesosy no fanay izany. Amen. Ny filazantsara Akjona toko voalohany 5:30 ka hatramin'ny 2:70 no anjara mofinaina amintsika amin'ity alahady fahatelo manaraka ny trinité ty. Jona toko voalohany 5:30 ka hatramin'ny 2:70 vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany lahatsoratra masina izany. Jona toko voalohany 5:30 ka hatramin'ny 2:70. Alahady faharoa manaraka ny trinité azafady fa tsy alahady fahatelo, alahady faharoa manaraka ny trinité. Amin'ny anaran'i Jesosy no ny ampitsony indray dia nijanony Jona sy ny mpianany ngolahy. Ary nijeran'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'Andriamanitra. Ary hoe mpianatra ngolahy ireo rehefa nandeha azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nanao taminy hoe inona no tadiavinareo? Ao izy roalahy taminy raby izay atao hoe ratika mpampianatra ô, aiza ianao mitoetra? Ho izy taminy avy fa ho hitanareo. Koa ndeha nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro zany ary efa tokony ora 10 tamin'izay. Andeha rahalany Simona Petera no anankiray tamin'izy roalahy izay nandeha niteny Jona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalany aloha dia izy taminy efa nahita amin'ny Mesia izay atao hoe ratika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary no nijery azy Jesosy teo izy ianao ny Simona zanaky Jona, ianao atao hoe Kefasy izay atao hoe ratika Petera. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miavaka manokana ny filazantsara Akjona ny havana satria manana zavatra kindena mazava tsara ny filazantsara Akjona. Jona toko 20:30 milaza zany fa voasoratra zao mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra ary mananana fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananana fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Zay no asehon'ny filazantsara Akjona. Ka raha voamindro sy manaiky ka makatoro zany tsika fa agnilaza tsika fa marina zany ka finy fankataovana zany tsika dia mahazo fiainana vokatra zany finoana an Jesosy zany hoe misy na zanak'Andriamanitra. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity havana dia ambara fa zanak'Andriamanitra i Jesosy. Vao miteny hoe zanak'Andriamanitra sika dia tsarotsika ilay zanak'ondro izay nivonoana raha niala tany Egypta ny zanak'Israely dia natetina tamin'ny tolambaravara. Ary izay trano nisy zany zanak'ondro izay natetina tamin'ny tolambaravara zany ny rahany dia avotra tsy tratra ny fahafatesana. Eto Jesosy ilay zanak'ondron'Andriamanitra izay mahay manavitra sy mahay manavitra anao ary mahay manavitra antsika rehetra ho afaka amin'ny fahafatesana. Satria fantatsika tsara fa vokatry ny fahotana dia tafiditra teto amin'ity zao tontolo zao ty ny fahafatesana. Manomboka eo amin'ity zanak'ondron'Andriamanitra ity kosa
dia mahita fiainana zasy ianao. Indrina moa raha mino zasy ianao fa Jesosy no Kristy na Mesia, ka mino zany ianao dia mahazo fiainana. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia vokany fanambaran'ny Jaona mpanao batisa dia niazakazaka nanahaka an' Jesosy ny mpianatra olahy, satria efa nandeha izany teny izany izay nambarany Jaona mpanao batisa reto mpianatra olahy hoe ino ny zanak'olon'Andriamanitra, dia nanahaka an' Jesosy izy. Jesosy kosa nitodika ka nahita azy reo ka nanao hoe inona no tadiavinareo. Eto ry havana dia zava-dehibe ny manara-ty an' Jesosy, ary tsy tiany Jesosy hiafina ao amiko sy ao aminao lay fiainana izay atolony asy anao, ka manontany izy hoe inona ny tadiavinareo. Ary namaly ny mpianatra roalahy ka nanao hoe mpampianatra ô, aiza ianao mitoetra. Tsotra mivanona maliny Jesosy azy, havy fa ho hitanareo, havy fa ho hitanareo. Fa me mitombo io fahalalany reto mpianatra reto an' Jesosy io, satria rehefa hitantsika ry amin'ny 1:120 dia sanyteny tamin'ny Simon Ngalahany mihitsy izy nanao hoe efa nahita ny Mesia izay. Raha tika efa nahita ny Kristy izay. Tsaroana eto ry havana lay teny izay teo mavany Simon, lay izay efa zoky olona dia zoky olona tokoa, satria efa nahazo taona maro izy, dia andao nge mahenoantsika ny zavatra nambarany e hoy izy manao hoe Tompo, ankehitriny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana. Fa efa nambara amin'ny fanahy masina taminy a fa tsy hahita fahafatesana izy a mandra-pahitan'ny Kristy ny Tompo. Irina koa izasy ianao, tsy ho faty ny valanaretina coronavirus raha tsy efa mahita any lay Kristy Tompo, ka mahiteny sanatria tradoza fatrazany fahafatesana zany dia tsy salasala hiteny hoe Tompo ankehitriny mpanomponao a dia alefanao amin'ny fiadanana. Zava-dehibe ravana ny mahita ny Kristy, zava-dehibe ny miaona amin'ny Kristy, ary indrina ny manaraka azy. Jesosy raha teo efa niteny a fa zay manaraka azy a dia tsy handeha maizina fa hanana fahazavana iny. Tsy vitany hoe mahita azy fotsiny no iriko sy irinao, fa ny anaraka azy ary tsy saraka aminy. Atao ny filazantsara Jaona dia lazaina mihitsy hoe zay nahitan'i Jesosy tena hitan'Andriamanitra. Jesosy tena mihitsy mantsy milaza hoe zay nahita tena raiko azaso ny ray dia ray ihany. Ry havana, zava-dehibe ny mahalala fa Jesosy no Kristy na Jesosy no lay Mesia, ka amin'ity andro an'ity zany no hanorenana ny finoantsika kristianina. Jesosy lay Mesia, Jesosy lay Kristy, ka mba sahiteny ve zasy ianao amin'ity andro an'ity hoe efa nahita ny Mesia zay, ary tsy hitany hoe miteny ihany fa ka naminiza moa zay Jesosy fa ianao manana teny fiainana manak'izay dia hitozo amin'ny fanarahana amin'ny Kristy, na mora na misarotra anorina ny finoana amin'ny Kristy, satria Kristy raha teo a no ananako sy anananao a ny fiainana dia ny fiainana manak'izay a, fa zay mino azy a dia tsy elohana fa anana fiainana manak'izay. Ny filazantsara Jaona dia malaza mihitsy hoe zay mino azy a dia efa tafafina niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Tsy maty tsony zany zay mino an'i Jesosy fa manana ny fiainana.
eto dia tsy nikorana virus ny mahafaty fa ny tsy finoana ny jesosy ka aza mao isan'izay tsy mino anao fa mino fa hoy jesosy sambatra zay tsy mahita nefa mino. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo noho ny amin'ity ora sy fotoanyity zay ariarinao aminay fa zay nahita n'ilay zanakao tena hitanao ary izy mihitsy nefa nyteny hoe ny zanaka lahy tokana zay tratra ny ray izy ny manambara azy. Misaotra anao zay satria tsy navelanao nitoetra tao amin'ny fonenanao tanynay zanakao fa nalefanao nidina tety ambony tany mihitsy mba hikariko anay, mba hitady anay ary tsy hamelanay vera fa mba ho tonga ao aminao satria ao aminao no misy ny fiainana, ao aminao no azonay ny fanafahana indray ao amin'ny fahafatesana sy andraisanay le fiainam-baovao dia le fiainana feno fahavelomana dia le fiainana mandrakizay. Ho ampitery tsara aminao tompo ny fononay fa kana amin'izy moa zay fa namany ny teny fiainana mandrakizay. Mametraka ny fiainana am-pelantananao zay satria anao misy nefa ny teny hoe tsy misy maharombaka ny am-pelantananao. Velo zay ho anao maty ho anao ka kana amin'izy moa zay fa ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Dia sitraka ny ary vavaka hoe rahanay zay nandanitra masina ny naranao ho tonga ny fanjakanao atao ane sitraponao ety tany tahaka ny amindanitra mena ny anina sahazo anay ary mamelana ny herokay tahaka na mialana zay minoka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia raisika mitsodrano ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay niantso anareo sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.